Faly miraba antsika rehetrarehetra indray manaraka an'izao fandaharana ataoko eto amin'ny live Facebook izao indray. Miala tsiny indrindra fa tara kely tsika noho ny fandaminana dia hanao ajout invitation kely vetretika dia miverina eo aminareo ihany. Vetivety fotsiny izay tsy tratrako invité dia izay efa nahazo invitation dia mba mi-invité namany ndraiky io, azafady indrindra. Zay angambany zay. Vico, Andrea Miarso, Patrick, Corinne, Kevin, coucou Irina, Isakony efa ao. Tsika rehetrarehetra izay efa manaraka eto Io dia hanomboka avy hatrany tsika fa tsy andrela tsony fa efa tara kely dia ny zavatra resantsika androany dia mikasika ny coronavirus ihany mikasika ny confinement ary mikasika ny isa izay mivoaka amin'izao fotoana izao, mikasika ny tsao mandeha marobe raha ny tanàna ihany koa momba ny fahasalaman'ireo mpitondra antsika. Miinteresse antsika daholo izany rehetrarehetra izany. Nanomboka tamin'ny latsinainy teo coucou Bouddha, ina vaovaonao. Nanomboka tamin'ny latsinainy teo niverina reconfinement indray Madagasikara dia hitantsika ny zavatra nitranga tsisy nandeha amin'izay loany. Tsy fantatro hoe tsy azon'ny fanjakana mihitsy ve hoe ao a Madagasikara tsy possible zany confinement zany, tsy possible zany hoe ho terena hidy ao an-trano zany ny olona, hiboka ao an-trano zany ny olona satria ny malagasy dia ataontsika hoe 80% zany tsy maintsy mitady ny hanina androany, tadiavina androany. Dia ireo vitsivitsy ataontsika hoe 20% afaka manao an'izay no afaka manaja ny confinement. Za tena tsy d'accord mihitsy ny fanomezana tsiny an'ireo vahoaka hoe ianareo tsy manaja ny fepetra, ianareo tsy manaja ny zao. Déjà aloha ilay mpitondra efa tsy manaja ny les gestes barrières. Nahita tsika teo tamin'ny lahady teo nanao nisy émission nataon'ireo minisitra anankidimy mifandimby ery amin'ny plateau ery, misy anankiray voan'ny grippe be, voan'ny sery tsy intsony efa coronavirus sa ina na cache-bouche tsy ataony, nefa ny filohan'ny repoblika ery efa manao cache-bouche mandehandeha satria moa tsika na eny hoe efa marary koa izy iny, tsy haiko na marina na diso fa nitsikitsika koa tsy mandifa tany. Taloha izy vao misy tsao mandeha ohatran'io tonga dia efa en direct za zao maninona amin'izao izy miafina, tsy hoe kory manozinazy na hoe mirary anazy arary na hoe ahoana, fa tsy possible manko raha ohatra ka ireo mpitondra ireo no arary, tsy mahazo marary ireo mpitondra ireo. Zay ngambany no tiako tenenina satria nahoana tsy mahazo marary, raha marary ireo dia mpamitaka ny anarany satria zareo nandefa ny CVO, ny volam-panjakana no laniana tamin'ny CVO.
Zany hoe efa natotona tao anatin'ny CVO zany ny andro tokony volam-panjakana hitsaboana ny aretina coronavirus. Ka nahoana zareo no arary? Dika izay tsy mahazo marary fa miala tsiny zay mihitsy ilay izy. Ils n'ont plus le droit de tomber malade. Satria normalement izy tokony efa nigaka CVO zay lazainy fa mandaitra, ka raha tsy mandaitra ny CVO zany dia very ny volam-panjakana. Azonareo ve tiako tenenina? Dia hitendray ny sasany hoe ka ny fisiana fanafody anga manakana ny aretina. Bien sûr, rehefa miteny ianao hoe fanafody préventif ty, ohatran'ireny olona rehetrarehetra natao vaksiny reny ny olona rehefa natao vaksiny ny olona rehefa nihinana fanafody fiarovana dia tsy voan'ilay aretina intsony. Ka raha izao ny mpitondra antsika no mbola voan'ity aretina coronavirus ty dia mila fanazavana malagasy, mila fanazavana eran-tany ny malagasy, mila fanazavana ny olombelona rehetra izay nomeny zareo an'io CVO io. Zay angely antony. Misy manko tsy nahazo resaka tamin'iza nandefa n'iny publication iny na fake io na tsy fake. Tsy izay no namorona an'io site internet ilay izy tsy fantatro hoe site internet avaiza fa tena nandeha eraky ny tambazotra nilaza fa marary ny président malagasy. Dia ozy izy hoe mila fanazavana, tsy hoe communiqué ilazanareo izay tianareo lazaina no amaliana an'iny, fa mila anazy tena ny mijoro eo hita ny MBS, Ril TV, manao conférence de presse miaraka amin'ireo télépanohitra tsy maninana manao cache-bouche dia hitanay hoe sady ao Madagasikara izy no tsy marary, tsy maninana mirespecté ny 3 mètres de distance sara raha ohatra ka izay ny ilaina fa sao dia ifindran'ny aretina eo ny olona. Fa mila fanazavana marary sa tsy marary Andry Rajoelina. Satria ahoana moa? Raha patsahiviko tsara dia nilaza izy ary tena catégorique izy nilaza fa masitrana ny CVO ary afaka misoroka ny coronavirus ny CVO. Mila miseho eo koa satria izay maheno hoe Rina Rakotomanga, Dinandre Maholy, Lalatina Rakotondrazafy, directeur ny doléance ao amin'ny République marary daholo ireo olona, zany hoe ny tandapa rehetra zany ao marary. Ka izay tsy manaiky an'izany, tsy mahazo marary ny mpitondra anay, tsy mahazo marary, interdit. Satria nahoana? Ianareo efa nisotro CVO, raha mandaitra ny CVO tsy mahazo marary nareo, vous n'avez pas le droit de tomber malade. Mazava angamba zay tsy mahazo. Izahay tsy nisotro tsy maninona marary satria izay efa nilatsalatsaina daholo hoe ianareo tsy misotro CVO, matesany daholo izy ny SG ny milina iny sa énergie, SG ny énergie matesa daholo izy nareo izay tsy nisotro CVO enkanenareo tonga any amin'ny paradis. Dia izay koa zany miteny hoe ianareo izay nisotro CVO tsy mahazo marary, surtout le olona nisotro CVO kanefa ny eo amin'ny fitondrana satria nampinan-tsina ny malagasy ary ny tena loza dia nandany ny vola tokony hitsaboana malagasy. Izay ny tena problème ao anatin'ilay izy. Raha ohatra ka hoe chloroquine sy azithromycine ny protocole voalohany, izay mihitsy ilay izy ery. Raha le chloroquine sy azithromycine ary vitamine C no protocole voalohany dia tokony io no nandaniana vola. Raha ohatra ka hoe misy olona marary, misy comorbidité, zany hoe efa misy aretina mitaiza azy dia tokony etoan'ny fanjakana. Raha amin'isa amin'izao tsika amin'ny teny izao 50 ny isa voalaza ato. 50 ve dia tsy ho zakan'ity fanjakana ny hiantoka ny aretin'ireo olona ireo? Tsy ho zaka fa satria nahoana? No izy voan'ny coronavirus dia miombo ny aretin'ilay olona, izy efa manana aretina mitaiza azy. 50 ny forme grave hozy izy nareo.
firy mila fantatray, mila valiny ty fantaniko ty, firy nisany lit d'hôpital, lit de réanimation, firy ny place d'hôpital andraisanareo marary amin'izao tsika miteny zao. No lazainareo fa 10 fotsiny forme grave ny hôpital rehetra feno. Tsy mino an'io iso io zany tsika. Zay le lazaiko hoe sady andaingana tsika, ny vola tsy tazaina lehany tsy terena fotsiny le olona hoe mijanonareo an-trano dia zay koa manerinareo nareo tsy maintsy manome valiny anay. Ahoana ny fomba hitsabony malagasy tena? Ahoana ny fomba hiatrena an'le valana retina? Fa tsy vitan'ny fihibohana. Ny fihibohana na hiboka takininina eo ary reo karaha efa vo tsisy dikany. Satria mety misy amin'ireo olon'ireo mila mitsabo tena nefa nisy tsy manam-bola, nefa nisy tsy manana fanafody, tsy manana dokotera, inona zany ny ataony? Hiboka dia ho faty ao an-trano ao amin'ny fihibohana ao. Ka tsy ekena zany. Za tsy miteny hoe aza miboka fa za zany mangataka zao dia zao dia zao dia zao. Aiza ny fanafody? Tsy mila vezivezy koa ireo malagasy ireo hoe mandeha manao test arilo dia avy eo dia maka ordonnance arilo dia ary amin'ny anona ary ndraiky io maka fanafody. Non, 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 non. Isaky fokotany fanafody tompoko. Rehefa tsy hainareo nanao an'izany dia hozy izy hoe mela teo. Mela teo fa ho fatin'ny malagasy. Ho fatin'io aretiny io. Zay zao na eno mbola miandry confirmation. Tsy ao Antananarivo ihany misy coronavirus fa eran'ny Madagasikara. Nahoana tsisy test any? Ny teny mahery lanto manandafy hoe tapitra tamin'ny zoma ny test ao amin'ny Institut Pasteur. Zany hoe le fitaovana fanaovana an'le test atao zany misy an'le produit fanaovana ny test io. Tsy fantatro izay famarinany fa raha sanatrizany zavatra zany ka marina dia mila fanazavana hoe izay zany ve mampiena ny isan'ny test ataonareo. Zay mila mahafantatra koa hoe firy isan'andro ny test ataonareo era Madagasikara, firy Antananarivo, firy Toamasina, Majunga, Antsirabe sy ny rehetrarehetra. Fa tsy mody isa global eo foana no omena. Ary zao ohatrina manao an'le test gratuit sa mandovola dia maninona izy io no milahatra le olona. Misy olona miainga amin'ny 5 maraina, amin'ny 4 maraina ny misy azy any tonga ny amin'ny 12 tsy mbola voaray amin'le test. Ary mandeha tongotra izy tsy afaka manao double moto akory andeha ho eny amin'ireny fanaovana test ireny, nefa ireo olona ireo nge efa marary. Ny olona izay mandeha manao test efa somary misy symptôme. Raha mbola tsisy symptôme izy dia mbola efiny eny ihany ny fiainany. Mahita koa za eto publication teto amin'ny Facebook, misy olona milaza hoe klinika privé eo Andranomena, misy eo Ambatomena plutôt fa tsy Andranomena, Ambatomena, clinique privé eo Ambatomena, tsy haiko exactement hoe aiza zany fa alefako ao anatin'ny commentaire eo ny lien rehefa avy eo dia misy dia mandray 10 lit d'hôpital ny anazy mandray marary coronavirus izy misy maty tsy akijanonao isan'andro. Mila fantatra zany, mila verina iza daholo indray ireo hôpitaly na klinika privé na publika mandray marary, satria tsy fantatry ny olona intsony hoe makaiza izy. Ary araka ny teneniko hoe mila fantatry ny olona koa hoe mandovola izy sa tsy mandovola rehefa ohatra voan'ny coronavirus. Zavatra misy amin'izao dia BDB ny malagasy marary any an-tranon'ny tsirairay avy ihany. BDB ny malagasy marary kanefa tsy mandeha ny amin'ny tranony ao ihany izy no tsapitena. Dia inona zany ny ataon'ireny olona ireny? Inona zany ny ataon'ireny olona ireny? Azafady
Nefa amin'ny fanjakana tokony hiantoka ny aretiny raha ohatra ka marary izy. Aiza daholo ny fitaovana hiatrehana an'ireo marary satria hitantsika fa ny fahasemporana ny gravy indrindra amin'ilay coronavirus ary ankabeazan'ireo cas gravy dia sepotra. Ary misy tsy tena hoe gravy be izy nefa misy hoe sepotra izy nefa tsy voaisa ao anatin'ny cas gravy. Inona ny dikan'izany? Manipulena zany les chiffres. Ny isan'ny marary ny isan'ny sitrana zao lazaina hoe 1950 au total nanomboka tamin'ny mois de mars ka hatramin'izao. Ny isan'ny marary amin'izao tsika amin'ny teny zao 209 nouveau cas, efa mihoatra ny 3300 tsika zao. Côté tsara fa efa presque 200 isan'andro no testé positif zany. 200 isan'andro. Ao anatin'ny 10 andro tsika dia efa mahatratra 2000 indray dia efa hahatratra ny amin'ny 5000 10 000 any zany. Dia ahoana fandehan'izany? Ahoana ny hitsaboana an'ireo olona ireo? Satria eto zao be dia be ny olona mitaraina aty aminay hoe mandeha manao test ry zareo dia rehefa manao test dia antaniny izy hoe aiza ianao ny hitsabo tena aty an-trano sa ny amin'ny hôpitaly, ka raha ohatra ka manontena izy hoe ao amin'ny hôpitaly dia asaina manao soni taratasy manaiky anaovana essai clinique. Fa nga ohatr'izany ny fandehan'izy io, anga terena ohatr'izany io olona io. Raha ohatra nao essai clinique nareo dia le olona ampahafantarina hoe zao ny fandehan'ity essai clinique ty dia zao ny fandehany dia karamaina le olona déjà fa tsy hoe izy indray ny handoa vola. Mahafantatra izy inona ny risque, mahafantatra izy hoe afaka hajanona izy androkoro, fa tsy ho terenao hoe raha te ho tsaboana ianao dia soniafy ty taratasy ty. Zany ny zavatra mitranga ao. Zany hoe ampanaovinareo soni zany le olona marary anaovanareo test satria nareo manenjikisa. Dia rehefa maty avy eo le olona na ny chiffre ato tsy soratanareo firy ary amin'izao tsika amin'ny teny izao nanaovana essai clinique. Zany koa zany mila fantatray zany. Tsy filambaniny anay fa zao ao anatin'ny tany atao hoe démocratique tsika izao. Anatin'ny atao hoe tany démocratique tsika, nareo no te hitondra ao anatin'ny tany atao hoe démocratique dia tsy maintsy nareo tsy maintsy nareo manome anay ny fomba fitantananareo ny firenenay. Firenentsika moa zany satria kambanana io. Fa io tsy anareo rery, io tsy anay rery, fa io tsy maintsy manao compte rendu nareo. Ohatrinona natotona ny vidanana respirateur, ny vidanana EPI, satria tsy fantatray zany amin'izao ary tsy hainay hoe firy ny respirateur disponible iran'ny Madagasikara, firy ny ao Antananarivo amin'izao. Ny zavatra fantatray dia hoe CVO zaraina, CVO zaraina. Io CVO zaraina io efa tenenina fa tsy mandaitra. Izay ny lazaiko hoe nareo mizarazara CVO io tsy mahazo marary nareo, tsy mahazo marary, interdit. Nefany ankoatran'ny olona tsy mazaka CVO zany hoe ny olona manana aretina mitaiza, misy allergie, misy diabète, misy insuffisance rénale, misy tension. Inona zany fitsaboan'ireo olona ireo tena raha ohatra izy ka marary? Aiza izy ny mandeha? Eto zao misy miteny amina hoe 3 cas ny Nosy Be ary inona ny ataon'ny Andry Rajoelina any. Tsy afaka to dia ino anao hoe any Andry Rajoelina fa alefaso ny pirofo hoe any Andry Rajoelina dia alefatsika eto. Ka raha ohatra ka tena marina izany zavatra izany dia mila fanontaniana, mila mirendre compte izy inona ny ilefasana ny Nosy Be. Fa nga izy afaka manao an'izany sa izy manao mise en quarantaine? Sa zay ny anton'ilay visioconférence
amin'ny conseil de gouvernement ty satria ka izy tsy eto toerany. Be dia be manko zavatra eny mbola tia andafy izy na verina tia andafy izy a, any Suisse izy a, any Dubai izy a, any Anosy Be, tsy mino an'izany zavatra zay a, fa hozy izay fotsiny hoe matoa misy ny feo mandehany dia misy zavatra ao. Aiza marina ny filohan'ny repoblika Madagasikara amin'izao, marary izy sa tsy marary, ary aza rebirebena le vahoaka fa zay efa marary andoha amin'ny fiadivana amin'ny aretina, mbola rebirebenareo amin'izany resaka hoe aiza sy aiza sy aiza zany, fa raha ohatra izy ka prouvé hoe tsy eto Madagasikara amin'izao valana aretina izao a, dia zany ny atao hoe abdication. Oui, miabdike izy zany, manala tena. Malagasy, za moa nataoko vazivazy le maly hoe confinement partiel ve sa confinement total ty eto ty. Iny le confinement partiel sa partiel le izy en fait. Confinement partiel zany hoe ny atsasaky ny andro fotsiny a no manao confinement, dia ny après-midi a, non, ny maraina tsisy confinement dia ny après-midi confinement. Zany ny zavatra misy ao Madagasikara. Confinement partiel, fa tsy confinement jovenana total. Ka satria tsy possible ho an'ny gasy zany dia aza mena tsiny le malagasy. Dia ireo malagasy sasany izay miteny koa hoe reto gasy reto ve, dia ireo olona mba metezina reo amin'ny plasiny. Eo amin'ny plasin'ireo reo hoe ahoana ary ny ataony, inona ny provision hoaniny eo, inona ny asa, inona ny fidiram-bola ahafahany manao provision eo, inona ny ataon'ireny mpivarotra amoron-dalana ireny hanao inona izy. Fa satria hatreto a, na andeha hizaran'le FSS, filet de sécurité, azan'ny fanjakana, dia le olona tena hoe vulnérable, tena mantra reny ihany nefa nomeny, nefa ny malagasy rehetra efa presque tsisy raisina daholo. Dia ahoana zany nataon'le olona izay mety mbola manana fomba ahafahana mitady vola ihany saingy au jour le jour. Donc confinement partiel nisy ao Madagasikara. Fa tsy eo amin'le confinement ny olana sy ny vahaolana. Atao any manko ty olana ty hoe tsy misy confiné le olona. Fa ny olana dia hoe raha marary izy, inona ny ataony. Raha marary izy, inona ny fanafody hoaniny, aiza ny fanafody hoaniny, ahoana fomba azahoany an'izay fanafody izay. Anjarantsika no taky an'izay ry malagasy eo 598 millions de dollars natokana hitsaboana ny coronavirus, natokana hiatrehana ny aretina. Ohatrinona amin'io natokana amin'ny fanafody sy ny fampitaovana ny hôpitaly sy ny toeram-pitsaboana. Raha ohatra ka hoe handray marary consultation zany CSP2, tokony eto maka ny consultation etsakaiky eto, tsy maka ny fanafody. Un truc ohatr'izany, tsy mandeha lavitra, tsy mitotototo, tsy mandany lera satria amin'ny 12 dia efa tsy maintsy hody pour confinement total de l'après-midi. Fa tsy azoko hoe inona zany no ao anaty sain'le fitondrana. Maramila no andaniana budget ngeda be hiambina andreo olo ireo. Maramila no asaina miambina azy ohatrin'ireny miambina iny ireny, dia afaka ninona vonoina le olona sa ho atao inona, sa ho gadraina, sa ho ampitahorina, sa ho ambanana basy. Avy eo rehefa averiko any nefa niteny le taloha hoe mananjoa ireo olona manao essai clinique ireo ary rehefa niteneniko koa hoe misy lalàna mifehy io essai clinique io. Zao nefa izay maheno hoe ahoana izany taratasy ampisoniavina an'ireo olona any amin'ny hôpitaly, izay te hitsabo tena any amin'ny hôpitaly zany
dia ampanaovina sini taratasy inona izany. Raha sanatria zany izy maninao dia hoe décharger. Ohatrina ny indemnisation-ndreo olon'ireo. Fatarinareo rehetra marary ny coronavirus ka hoe andehanao an'izany vakio tsara le taratasy soniavinareo dia live tsara amin'ny téléphone-nareo le izy. Fa c'est pas possible. Tsy haiko hoe iza mampanao an'izany zavatra izany fa za dia tena mba miangavy antsika rehetrarehetra fa taro ny zonareo. Ekeko fa mafy ny aretina, ekeko fa efa tsy hitanao intsony izay ho raisina rehefa amin'iny fotoana iny fa mba tsy ho fatifaty foanao, mba tsy ho totoin'olona fitaovanao, mba tsy ho totoin'olona exploité ao. Fa na ianareo amin'izao pandémie izao eran-tany matoa ny OMS, ny Banque mondiale, ny FMI, ny bailleurs de fonds rehetrarehetra, ny Union européenne nanome vola ny firenena sahirana rehetrarehetra hiatrena an'io pandémie io dia satria mba ho gratuit ny fitsaboana. Raha ohatra ka tsy manome fitsaboana gratuit ny fanjakana, fanakaiza ny vola? Mila fanazavana antsika. Raha ohatra ka tsy mitsabo ireo marary ny fanjakana, tsy afaka manao test an'ireo marary ny fanjakana, non assistance à personne en danger ny anaran'izany. Satria en danger ilay olona mila assistena mba ahafahany mahafantatra hoe inona ny ataony, ahoana ny fomba hiatrehan'ny aretina. Izao ilay malagasy samy manao izay saim-patany hitsaboany tena, samy midemerde. Non tsy afaka midemerde koa satria tsy manana moyen. Dia ampolony maty any an-dranony any. Tsy ekena izany. Tany misy fanjakana eto donc tsy misy olona tokony matimaty fatany any an-dranony any, na misy mararirary fatany any an-dranony any tsisy fitsaboana. Tany misy fanjakana novatsian'ny mpamatsy volavola teto ary mbola nitrosa ho an'ny malagasy koa teto donc tsy maintsy tsaboana ireo gasy ireo. Etsy andanin'izay hitantsika tsara angambany au moins omaly nisy olona 2 maty. Nisy ressortissant frantsay anankiray maty ary nisy gasy anankiray maty. Dia nakaiza ilay izy toa tsy hita ao anatin'ny chiffre 0 décès no hitantsika ao. Fa maninona 0 décès? Dia hazavaina hoe ka satria naninona? Raha ohatra ka ilazanareo olona maty ny coronavirus avec tous les symptômes du coronavirus, izay potika amin'ny poumon fa infecté totalement, lazainareo fa négatif, dia hozy izy hoe tsy fiable ny testanareo. Ary ngamba tsy tokony atao intsony ny test fa tonga dia fitsaboana atao. C'est même plus la peine de tester les gens rehefa izany izy tonga dia fitsaboana atao. Satria ilay test angesany tsy mahatsabo an'ilay olona. Ny olona maty avec tous les symptômes. Les députés ny Morombe, Monsieur Rakotomalala Lucien angambany izy teo iny paix à son âme, mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviany, makahery ny fianakaviany izay tsy afaka handevina azy any amin'ny fasan-drazany satria sur place lazaina fa maty coronavirus ilay olona, fa any amin'ny chiffre tsy lazaina fa maty ny coronavirus ilay olona, fa satria lazaina hoe nadao test dia négatif. Rehefa nanao test izany dia omaly izy maty, dia oviana natao ilay test, dia oviana mivaly ilay test. Satria toa ohatra mba magaga ihany rehefa inona malaky be ohatran'izany nivalina test. Rehefa olona maty izany dia vetivety kely mivaly ny test. Fa rehefa olona mbola velona tokony mbola hitsabo tena, ela be fa ho 100 taona any ny test tsy vita. Io zao misy mitena misy miandry
faraparivany andro manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 1:10 alina vao mahazo vitamine C. Kanefa izy efa marary, efa reraky ny tazo, efa sepotra. Vitamine C zany ange reto ka zara fa misy. Dia eto tsika zao matsiaro. Tadidinareo le hoe nandefa chloroquine tany Corée, Madagascar. Fa ahoana? Nga tsika mpamokatra chloroquine tsy tokony hoe constituer stock ve? Oviana zany Madagascar ny henitsika reo mpitondra reo ny se constituer stock de médicaments mba hiatrena n'ity coronavirus ity, fa ny stock na CVO no nataony vidiny daholo ny stock ny Vijara sy maison de non, tsy maison de l'Artémisia, Bionex, oui, vidina daholo. Zay dia avy eo ny olona izay tsy mihinana ny CVO sady efa hita fa tsy mandaitra ny CVO satria zao anankiroa misy député any IRD izay fantatra fa IRD za sûr fa nisotro izy ankoatry ny tsy fantatra hoe mety hoe misy problème cardiaque izy na diabète izy na tsy haiko dia mety hoe tsy nisotro fa ny député any Vohipeno zao dia nisotro somatsara dia marary. Nina ihany zany. Nanafatra fanafody tany Inde tsika oviana ny tonga. Nanina tsy nasiana perlimpinpin be sahala amin'le hoe tonga ny entana ho an'ny laboratoire. Mialatsiny kely aloha fa tratry masoandro be masoko. Tsy mahita tsara. Nefa ny manjary tsy hitako nareo ambadika ilay solomaso fa tsy maninona. Tsy maninona fa manjary tsy mahita tsara ako. Dia zany no ilazako amintsika hoe tsy ekena ny andoavan'ny marary vola amin'io aretina io. Tsy ekena ny fampilarana be an'le olona maraina mandraparivin'ny andro eo dia avy eo mbola alefa mody tsisy fitsaboana. Tsy ekena koa ny hoe hiditra hôpitaly izy ho tsaboana fa izay ny safidiny mba te ho tsaboana ao izy fa izy efa marary dia asaina manao sini taratasy ahafahana manao essai clinique. Lasa adala nareo. Iza ny manao an'izany? Tena mba mila fantatra iza ny manao an'izany zavatra izany. Fa sady efa mandeha ny non assistance à personne en danger, mandeha ny fanodikodinana andreo vola atokana amin'ny fitsaboana, mandeha koa ny escroquerie amin'ity charlatanisme amin'ity fanafody tsy mandaitra nefa ny tsaboana olona ity. Ireo fanatika ihany mbola milaza hoe mandeha io fa ny zareo tompony ara marary misotro an'ilay izy. Konareo no andaingeo hoe mety io na tsy mety io. Rehefa tsy mety io avereny volam-panjakana. Zay mihitsiny. Ary manahaka izany tsy mety amin'ny malagasy io confinement partiel io io confinement total io satria tsy afaka mandeha mijanona any an-trano ny malagasy. Io na dia ohatra hoe any an-trano guys afaka hoe tonga any ny dokotera manao prélèvement anazy. Raha ohatra izy ka marary filasika ao an-trano, mbola mandeha tongotra izy satria tsisy taxi be mandeha à gauche mandeha à droite andeha eny amin'ny azafady eny amin'ny LA2M na eny amin'ny Institut Pasteur na eny Charles Mérieux. Dia izao ny zavatra misy. Laza foana zany ty Andry Rajoelina fa hoe za tsy marary tsy maninona dia nandefa tweet androany dia milaza fa hoe efa nomena fitaovana ary efa namena équipement sy niraisina tanana somatsara ny
piasa ny fahasalamana. Mafana ny andro dia manoka foana fa miala tsiny tsy azoko mihitsy hoe inona ny antony. Angamba te hatory aho rehefa avy eo. Entre parenthèse kely. Mandefa tweet foana zany ty Andry Rajoelina hoe efa nomena fitaovana ny andro ny piasan'ny fahasalamana, efa namena équipement dre aiza re zany re olona ary aiza re zany fitaovana zany fa nahoana izy no mbola memena, fa nahoana zareo mbola milaza hoe misy équipement masque roa sy gants roa ny alefa sur place, tsy mba hoe roa baoritra na roa kilao na je sais pas quoi fa roa singany roa. Aiza fanafody? Inona fanafody? Maninona ny hoe asaina maka ordonnance ary amin'ny CSP2 le olona dia avy eo dia mandeha any amin'ny centre je sais pas quoi indray maka le fanafody. Maninona ny any amin'ny pharmacie tsy azo vidiana ny fanafody izay tokony hasitrana amin'ny coronavirus fa tsy maintsy hoe dokotera ny hôpitaly dia andeha ampilarina ndraiky io le olona. Tianareo mihitsy ity kiladadry ity. Na zay arany kamo aneny vahoaka ilatra fa ampilarinareo gauche ampilarinareo à droite akan'izao rehetra anao test milatra ka ordonnance milatra ka fanafody milatra en même temps izy maty ihany ny farany. Rehefa avy eo nareo mamoaka chiffre ny hoe sitrana 570 dia mbola sady ampiana hoe sitrana ny CVO adray. Tsy sitrana CVO zany reny fa misy ny sitrana ho azy. Misy ny olona zany matanjaka ny système immunitaire-ny dia sitrana fa zany eo ihany. Ahoana moa ny nahafantaranareo hoe sitrana le olona? Ahoana ny nanamarinanareo fa sitrana le olona? Raha taloha dia atao test le olona. Rehefa test rehefa vita ny test dia tokony hita hoe misy symptôme sa tsy symptôme, ka grave sa ka tsy grave. Dia io zao dia hoe sitrana tany an-trano ny 500. Dia rehefa afantarana hoe sitrana izy natao test fandrohany indray. Ka oviana reto 500 maly reto natao test fandrohany. Oviana dia afiriana dia mivaly. Fa rehefa test inona ho any no malaky mivaly dia rehefa test inona no tsy malaky mivaly. Fa rehefa olona sitrana sy rehefa olona maty dia eo ve zany ny valiny. Fa rehefa olona mbola vao marary afantarana hoe inona no fitsaboana ho atao aminy dia ela be vao mivaly. Dia izany test 500 zany. Ah bon? Taiza ireo no natao? Tena za zany tena teny amin'ilay vahoaka hoe izao izay afaka manao ny ady gasy dia ataovy ny ady gasy, izay afaka mijery hoe inona ny dokotera, aiza ny dokotera dia ataovy. Fa anjaranareo koa no mitaky amin'ireo mpitondra antsika ireo ny fitsaboana sahazanareo. Mila fitsaboana rehefa marary amin'io coronavirus io. Fa tsy vitany hoe avelao eo. Dia zavatra misy dia izao, misy olona tsy afaka mitsabo tena izy dia miaritra fotsiny ihany dia tsy fantatra hoe maty dia tsy voaisa atao anatin'ity isa ity ny fahafatesana dia ny olona mieritreritra hoe tsy dia be maty le izy ko 30 fotsiny ve firy moa izy to 30 fotsiny ve maty nefa ny en même temps
be dia be ilay tena maty isan'andro isan'andro misy amampolony maty dia nefa lazaina fa hoe telopolo fotsiny nandritran'izay efa-bolana aza manaiky tsontsika an'izany zavatra izany hoe ho laingalaingana fa nefany anao inona dia alefako amintsika ny fitenenana ho an'ireo izay sendra hampanaovina sonia sy zavatra ohatr'izany ampahafantariny manodidina anareo izany zavatra izany ampahafantariny manodidina anareo zavatra mahazo anareo dia okinareo rehetrarehetra hiaraka ikeo-doha inona ny atao fa tsy ekena ny fanerena ny fanaovana essai clinique na hoe andeha tsabony ianao dia terena anao taratasy inona ny contenu sy valeur juridique an'izany taratasy izany inona ny engagement ateraka izany taratasy izany tsy fantatritsika raha tsy fantatra inona marina ny antony etsy andaniny averika ihany fa anjarany fanjakana tanteraka ny miantoka fiarovan-tenanareo sy ny fitsaboana ny ainareo amin'io resaka coronavirus io. Ohatr'izay koa ho an'ireo mpandraraha izaho androany tena nahita an'ilay tweet-ny Andry Rajoelina milaza hoe efa andraisana tanana ny mpiasa migrant ozy izy ohatra aza mandanga inona izany fandraisana tanana ny raisinao amin'ireo mpiasa migrant ireo fa ny Koweisiana sy ny mpiasa ny asa tany Koweït sy ny tany États-Unis nge amin'izao memenina zareo hoe te hody nefa tsy avela memenina zareo hoe te hody izay impiry teo nisy any mpiasa ny MSC nisy mpiasa avy any Koweït izay te hody ahoana izay satria zareo tapitra ny contrany tsy navelan'ilay firenena mijanona antsony sara-patriena tsy navelany hiditra na mikasika an'ity coronavirus ity fotsiny izany dia efa tsisy fandraisana tanana andreo mpiasa mandeha any ivelany ka ahoana ny lazaina hoe efa mandray an-tanana izay ohatr'izay koa ny orinasa salatsalany sy ny mpiasa rehetra ao Madagasikara inona koa ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana eo izay zavatra rehetra fampiresahana ny lavina tenenina hoe mba hofanana ny hetra décalé fotsiny 2 mois nitenenina hoe aleo izay mba hanao an'izao anao an'izao anao an'izao tsisy an'izany fa izao ihany ka dia teny izay efa miteny fa tsy mandeha amin'ny gelone ity fiatrenan'ny aretina coronavirus ity dia anjarantsika rehetrarehetra mieritreritra ahoana ny fandehan'io ahoana ny atao amin'io fa satria mpitondra tsy haiko hoe inona ihany atao zareo manao business sy karakara ny ho aviny hoe ahoana ny ataonay amin'ity fa ny fikarakarana ny vahoaka 0 dia izao ianareo mpandrarareo alefako amin'ny commentaire eo ihany koa izay tweet-ny Andry Rajoelina izay andeha hiverena any amin'ny présidence sy any amin'ny gouvernement hito misy milaza hoe misy fandraisana tanana ny orinasa privé donc mangataka izay raisina tanana dia ho hitantsika eo ny havalony zareo fa hatreto aloha dia efa afa-baraka tanteraka Madagasikara afa-baraka noho nataon'ireo mpitondra ireo lazaina fa hoe nahita CVO izany tsika zao kanjo izy mianakavy avy eo marary mbola marary lavitra noho ny olona tsy nisotro CVO mihitsy taty andafy ary ka dia izay izany miandritsika hoe ahoana ny fandehan'ny isa sy ny évolution ny isa io mandra-tonga ny amin'ny lahady dia faminao fotoana eto indray tsika amin'ny lahady amin'ny
efatr'ora any Madagasikara, amin'ny efatr'ora sasany amin'ny 3 ora sasany aty France. Zay ara fa de mametraka ny veloma mandram-piona ho antsika rehetra indray dia mirary soa, mirary fahasalamana ho antsika rehetra dia mankahery ho an'izay manamanjoa.